faneho-kevitra samihafa, ny zo sy fahalalahana izay tsy maintsy anajana ihany koa ny an'ny hafa, satria izay hoe mahamalagasy antsika menakavy zay dia miteraka zo an'ny rehetrarehetra, ny aniza ny voaja dia ny aniza ny tsy voaja. Izay ihany koa zany fanontaniana manaraka an'izay. Misy zo olona manana tombon-dany manokana ve manoloana ny lalàna, dia misy ny iarany foana ao anatin'izany, na hoe tsy arovany lalàna misitsy eto amin'ny tany sy ny firenena. Rehefa iza no milaza hoe ara-dalàna dia marina, rehefa iza no milaza hoe tsy ara-dalàna zao dia tsy marina, rehefa iza dia tsy maty manota, rehefa inona dia azo ampiarina ny lalàna, rehefa inona dia tsy azo ampiarina ny lalàna, sy ny sisa sy ny sisy. Dia zany moa no antony mahazava-dehibe hatrany ny atao hoe famakafakana sy ny firesantsika mahitsy ny zava-mitranga. Andray vahiny maromaro tsika ho amin'ny androany, misy listra mety misy fomba vahoaka ho avy eo, misy mpitarika antoko politika ohatra hoe neonivony nantoko otrikafo ihany koa fampiresaka fa efa ho avy eo ihany koa. Maromaro tsy aro voatanisa aloha zany satria dia misy ihany koa ny avy amin'ireo namana mpanao gazety maro samihafa izay hiaraka amin'ity tsika ity, fa rehefa tahaka an'izao dia ny fanontaniana apetrakintsika olom-pirenena dia hoe inona no vaovao, hoe inona no vaovao farany zany. Dia misy maromaro hoe tovitiniko momba ny androany ho an'ireo nivony collectif de candidat aloha zany ho amin'ity androany ity dia misy ny hetsika izay hotarin'izy ireo, ary tsy afaka amin'ny omaly raha ohatra karazaintsika amin'ny fomba tsotra eo amin'ny resaka filaminana sy eo amin'ny ataontsika hoe votoatiny zany fitakina na ny antony anaovan'izy ireo an'izany fitakina izany. Ny fanampim-baovao ray zany no ho an'ireo anivon'ny candidat zany ho amin'ny androany, sady mijery any zany ny vaovao farany izay nampitaina, dia misy ny toerana izay ianganany ray zany ho amin'ny androany ho jerentsika eo dia ampitaina zany. Fa raha fitinina dia hoe etsika fotsy, zany hoe any tanana ny rehetra nao loko fotsy na amin'ny fitafy zany ny etsika androany. Ankilan'izay ihany koa etsika fotsy fa etsika any tanana ihany koa ny rehetra anao ny diabe ampilaminana izay totosaina miainga eny amin'ny rasalama zany no nambara hoe fiangana raha ny vaovao farany ampitaina zany ao anatin'izay diabe ampilaminana izay ho amin'ny androany raha ny avy eo anivon'ny collectif de candidat. Angamba isy vahiny ihany ho raisitsika rehefa avy eo, satria marobe no manontany hoe olotazana iany an-kanja avy eo amin'ity androany ity niveau collectif de candidat au grand complet, zany hoe ny candidat cité ohatra ny candidat Razafintserondrova Brunel ohatra ho tazaneny an-kanja ve natevina an'ireo candidat sivy izay efa hita matetika teny zany. Misy ihany koa ato mametra-panontaniana hoe efa ho tazaneny an-kanja ve ny candidat Robert Landry izay nahazo convalescence tamin'ny dokotera moa tamin'ny mpitsabo noho ny ratra izay nahazo azy dia ho hitantsika eo zany androany. Ny fanazavana teo niveau collectif fotsiny dia hoe tandremo fa misy ihany taoka maro samihafa izay resahana zany amin'izao fotoana zao dia ny ilazana fa hoe vakivaky ny collectif amintsika miteny zao, ary misy candidat miala ao anatin'ny collectif fa voamaly zany zao no nivory niaraka soma tsara izy ireo tsy misy ihany koa ny hoe fisarahan'ny député sy ny collectif fa dia miaraka zany ao anatin'ny fitakina izay ijoroan'izy ireo. Misy teboka maromaro moa zany reo fitakina ireo izay efa naverimberiny reo vahininay eto hatrany. Ankilan'izay ny vaovao ihany koa dia ny filazana zany fa dia ny etsika ihany koa ataony any frantsany raha pitso sabotsy 8 octobre eo amin'ny place de la Bastille ho fanohanana ireo collectif de candidat eto Madagasikara, ny diaspora ihany koa dia manainga zany ireo malagasy any ivelany anao akanjo fotsy hitondra sainam-pirenena raha pitso amin'ny 3 ora any an-toerana zany no anaovana an'izay etsika izay ho an'ny any Paris renivohitry Frantsa zany ny FMMJ moa zany no anao an'izany etsika izany. Dia misy ihany koa vaovao izay
horesantsika eto zany a ny fitaterana ny antsipriany mikasika ireo ataotsika hoe fivoarany raharaham-pitsarana samihafa izay andrasana fantatry notovanana fanotelony ny fiazomana hoe 720 ora ohatra ny sekretera general ny antoko tiako i Madagasikara ary andrasana amin'ity androany ity zany hoe hiakatra fitsarana ihany ve izy ny Frantsa mbola hotovanana fanefany ihany koa izay fiazonana azy zay inona moa le tena haninjehana azy zany zavatra zany dia mbola andrasana amin'ny fomba mazava sy fanazavana ofisialy ary ao anatin'ny angom-baovao ataon'ny mpanao gazety moa zany no alalana ny antsipriany zay rehetra izay ho amin'ity anio ity ankilan'izay ihany koa adihevitra be amin'izao fotoana izao ary vaovao nivoaka androany maraina efa rehatra normal ny fisian'ny olona ambarany eo ny gendarmerie-pirenena moa hoe mpanao gazety sandoka fa ankilan'izay amin'ireo olona nampidirina ponja ireo mirahalahy nampidirina ponja ao anatin'ilay hoe ako info satria dia hoe namoaka vaovao mikasika le hoe misy vazaha dia nilaza ny teo anivo ny mpitandro filaminana hoe tsy vazaha izy ireo zany hoe nisy fahadisoana zany ny vaovao zay navoakan'izy ireo dia nisy ny fanadihadiana natao dia hoe nampidirina ponja izy ireo ary maromaro ihany la ivesatra hiampangana azy ireo zany ao anatin'izany rehetra izany horesantsika eo ihany koa izy io amin'izao fotoana izao nisy ve nisy olo tena ny OGM na ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara nanatrika izany ny fiainona azy ireo satsia ara-dalàna ve ilay orinasa ako info misy mampiasa azy ireo satsia misy directeur de publication sy rédacteur en chef ve satsia mbola tsy ampy aloha ary tsorantsika ny information eto ampelantanako amin'izao fotoana izao dia mitandrina ihany zany ao anatin'ny firesana ny tiraraha ty na izany na ty zany ny namana Herzorandrianjafy izay iray amin'ireo mpanao gazety nambarany teo anivo gendarmerie-pirenena moa hoe mpanao gazety sandoka ireo dia efa zokinay ela be tamin'ny fanaovan-gazety satria efa hita teny akanja raha 19 taona any nanao gazety ery namana faly Louis Reny no efa niaraka tamin'izany teny akanja tamin'izany fotoana izany zany efa maherin'izany ny amin'izao fotoana izao fotsiny hoe tahaka ny ahoana ny fipetrak'izay mazava ho azy fa isan'ny horesantsika ihany koa zany rehetrarehetra zany ny raharaha izay mikasika ny plaza APF ihany koa izay efa noresantsika tamin'ny ampahany omaly fivoahan'ny fanapahan-kevitry ministeran'ny fanabeazam-pirenena napaka ny fifampirarahana na ny contrat zany amin'ity orinasa ity tamin'ny orinasa canal 720 zay mitrandraka izany orinasa natsanga ny candidat Robelina Andry tamin'izy mbola mpandraharaha tamin'izany fotoana izany ary nitantana n'izany plaza APF nanavao tanteraka an'izany dia mbola horesantsika eo ihany koa moa zany hoe inona ny zava-misy dia tahaka ny ahoana satria nitondra fanazavana ihany koa ny heviny ny ministry ny fanabeazam-pirenena ary notonony tao manokana moa ny orinasa ABC izay teto amin'ny ABC hoe manakina sy ny sisa ny azo antoka aloha dia efa tsy tetotsono ny tenako fa mety efa tsy fantatra hoe taiza raha toka mbola nisy diso ny vaovao navoakanay tena mikasika ny famakafakana ny analyse samihafa ny fitaterana ny zava-misy manodidina ny raharaham-pirenena fa zay moa zany andraisan-dramatomministra azy hoe nanakina sy nitsikera ohatra reserve ihany satria efa ela ihany ny ABC ozy no nitsikera manokana sy izy lasa raha manokana le izy zany atao hoana fa zay zany ny fomba fijery-dramatomministra azy fa de ny asanay no ataonay ao anatin'izany rehetrarehetra izany fa de mitafiditra ao anatin'izay ihany koa mahamofofofona politika ary tena miariary tsy takona fenina ny resaka politika zany ao anatin'ty raharaha ty resaka plaza APF ty dia mazava ho azy fa tsy maintsy isan'ny horesahana andrasana moa no hoe isy vahinitsika eto ny hoe tompona ndraiky ny serasera satria zay eto amin'ny ABC dia tsy na ny Edrimina tsy mifangaro mihitsy ireo tsy tompona ndraikitra ny orinasa zany samy orinasa mahaleo tena mihitsy nao anaty groupe aza fa dia misy tompona ndraikitra amin'izany plaza APF zany mahalala ny antsipriany mikasika an'izany fa dia tsy maintsy hojerentsika eo moa zany ilay raharaha horesantsika amin'ny antsipriany mihitsy vaovao ihany koa zay hozaraina amintsika ihany koa zany amin'ity androany ity ny FFKM raha ny marina rehefa jerena ilay fanambarana navoaka ny FFKM omaly zay aseho atsika ny tsara eo dia ny alamaina
zay aloha zany fomba tsotra iresantsika azy ny alamaina ny FFKM tao anatin'ny ezaka izay nataony reto ray aman-dreny reto ireto ray aman-dreny reto aloha zay ny ezaka misy ray aman-dreny mety amin'ny finoana musulmane na amin'ny finoana amin'ny fiangonana zandry ny sinsisa misy ray aman-dreny daholo fa ny nandray an-tanana aloha zany nyrotsaka eo amin'ny atao hoe fanelanelanana de ny ray aman-dreny anivo ny FFKM fa ny fanambarana nataon'izy ireo maly ny vaovao tao anatin'izany fanambarana zany a tompoko lasy tompoko vavy de ny hoe ny fifampenoana tamin'ireo candidat 70 zany hoe na tsy nyresahana mahitsy ary zany ka tsy fantatritsika de nisy zany ny fionana tany ambadika tany na ny efa fahafantarana fionana fampiresahana tamin'ilay candidat rehetra zany ka isan'izany a ny candidat Andrajoelina izay tsy namaly ny fampiatsoana indrometona zany a nataony reto FFKM ireto tamin'ny candidat rehetra fa de efa nisy zany ny fionana tany raha ilay fanambarana navoaka ny candidat saingy na navoaka ny FFKM saingy rehefa jerena ny votata ilay fanambarana de hoe ny alamaina fa de hoe mbola mitoy ihany zany tsy nisy vokatra aloha zany atreto izay resaka dinika sy ny sisa natao tamin'ny niarahana tamin'ny FFKM izay zay rehetrarehetra zay amin'ny ankapobeny zany a no zava-mitranga ny ambiansa amin'ny ankapobeny moa eny analakely eny a dia tahaka n'isan'andro ny mpitandro filaminana de mifanaretsaka amin'ny tompona andraikitra samihafa amin'ny olo-pirenena samihafa raha ny maromarina kokoa manodidina ny kianjany 30 me io misy fanambarana maromaro ihany koa andrasana amin'ity androany ity raha toka mibosesika ny fanambarana avy any amin'ny faritra samihafa mifanoanana ireo anivony collectif des candidats dia andrasantsika zany a ny fivoarany zany vaovao zay anjaranay mpanao gazety moa no miresaka ny zava-misy mitondra ny famakafakany anjaran'ireo zay voakasiky ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao kosa no miaro sy mitondra ny fomba fahitan'izy ireo ny zava-mitranga araka izay saihony ny raharaha politika analizy famakafakana foana no entinay amin'ny mampanao gazety anatin'izao fandarana zao rina rabe mananjara ny mpanao gazety namana voalohany miray plateau eto ankehitrina tahaka ny efa ny rahantsika maly efa iny ihany koa fa ny lazafomanantany efa manomakomana eo manangona ny vaovao samihafa famakafakana no entinao rina rabe mananjara tsy ametraka fanontaniana samy mpanao gazety koa tsika amin'ny rahalahy miarabanao aloha dahoary ya ombanambanana ny teny no entina namana enika azo ateo zany ary anterina aloha zany ny arabomba ampirarintso ho antsika mianakavy na eto Madagasikara na ny any ivelany dia miraba ny manaraka ny angaredona amin'ity anio ity raha enona zany ny atao hoe tatitra Nimeary viavana arak'izany dia manao zao antso izao ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Jereo fa meko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy anjely, anapotika sy andrava ary anorona sy ambony indray. Antso avo, ry vahoaka malagasy ry kristianina havana, ry mpiatsehatra amin'ny lafiny politika. Ho aminareo ny fahasoavana mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiangonana avy amin'ny fanahy masina. No ny toe-java-misy eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny savorivory sy ny fampiatsiana isan-karazany, izay atahorana hipakatra amin'ny famoizanaina sy faharavana fananana aza. Ny FFKM dia miantso hatrany sy ny fampiresahana toy ny efa natao tamin'ny ankolafy rehetra mba hametrahana amin'ny laony ny filaminana sy tadiavana vahaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fataranaka tohina tokoa moa no avelantsika amin'ny ho avy. Tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana, ko manoloana ny olana menjady raha mahita ny FFKM dia miantso atsaharo ny fampiatsiana sy ny fandranitana izay miteraka fifandonana. Aoka lalaka ny fanehoan-kevitra. Manarak' izany dia anohy ny fanatonana amin'ireo candidat 30 hatrany koa ny FFKM ho fitadiavam-bahaolana. Ny FFKM dia manentana ny rehetra
isomboka ny erisetra amin'ny endriny maro samihafa ary mankahery sy mirary fahasikanana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto am-pamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tolonam-bavaka ho an'ny firenena hatrany ny FFKM ka hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana. Iombantsika mandrakariva ny Andriamanitra. Antananarivo 7 Oktobra 2024 amin'ny anaran'ny filoham-piangonana miombona ato amin'ny FFKM, ny révérend docteur Irako Andriamahasoa Ami mpitandrina filohan'ny FJKM, pastora docteur Akotsafo Teny filoha FLM, monseigneur Wilson Jean de Dieu filoha ECAR ary monseigneur Narvé Samuel John filohan'ny EM. Dia misoratsika rera tompoko. Ambatra manana efitra hijoroana ao anatin'ilay izy 30 ny candidat, le anankiray moa tsy fantatra mihitsy hoe ahoana na ahoana, tsisy communication, tsisy inona, fa ny candidat anankiray zany izay mitonina hoe candidat zany Iandry Rajoelina zay ao anatin'ilay 30 raha le nambaran'ny ACC dia hoe izy koa zany manana ny heviny manoloana an'ilay raharaha. Dia ahoana zany no fipetrak'ilay atao hoe famahana n'ilay olana satria misy olana ilay izy. Dia eo zany no tena hitrikitihana hoe tsy afaka ifampieny mihitsy hoe zany ny tiana tenenina amin'izay dia izao Andriamatoa Andry Rajoelina ve zany tena tsy afaka hieny mihitsy an'reto 12 hoe manontany tena manontany ny feon'ny fieritreretana sy manontany ny feo an'Andriamanitra hoe nahoana no 12 no miaraka iza eto manana ny hevitro manokana. Ny FFKM efa nampiantso ary isorana ny FFKM faraka ny tena namana inkaja hoe ny alamaina. Dia ahoana zany lay tombontsoany vahoaka ao anatin'izay rehetrarehetra zay, satria izay fiatomin'ny hoe olana ara-tsosialy, olana ara-toekarena dia mitombo foana amin'izao fotoana izao. Eto moa tsisy hoe marika andrefesana azy hoe azo lanjaina amozana ve zany, fa memafy tompoko ny krizy amin'izao fotoana izao. Nefa ny fifidianana dia famahana ny krizy. Satria fametrahana mpitondra ara-dalàna. Mpitondra ara-dalàna, zay le izy. Dia nefa le fizorana ny amin'le fifidianana no tsy mafeny fepetra. Zay dia miteny mihitsy hoe tsy feny fepetra amin'ity fizorana ny fifidianana ity. Ary zay tsy fahafenoan'ny fepetra. Inona moa zany ohatra hoe élection libre transparente. Zany tena hoe lesona fototra rehefa tena no fifidianana naiza rehefa hoe firenena milaza hoe démocratique. Rehefa tsy Korea avaratra zany fa rehefa miteny hoe démocratique dia élection malalaka sy mangarahara. Misy an'izany ve to Madagasikara amin'izao fotoana izao? Tena malalaka ve ny fanehoan-kevitra sy ny sisa, ary na tsy tao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana ary namana azy dia efa hita ny teritery. PDB ny taremarika milaza an'izany, antanio ny any amin'ny transparency international, antanio daholy ny izay hoe fikambanana mpikirakirana mpanao famakafakana eto amin'ny firenena na eto an-toerana na ny vahiny. Zany hoe lay toetra raha-pirenena zany tena misy olana ary maizina ny tany aman-danitra amin'izao fotoana izao. Ity izy ity namana azy tsy azo safosafona antsony fa maizina ny tany aman-danitra. Kanefa zany ny candidat Iandry Rajoelina sy ny mpanohana azy dia miteny hoe tsy maintsy tsy misy asakana amin'io firotsonan'ny fifidianana io. Io zany tsy afaka hieny mihitsy ny hafa ary tsy mijery ilay tena zava-misy marina. Dikan'izay tompoko dia fitiavateny zay. Raha tena hoe hikatsaka zany ny tombontsoan'ny malagasy, satria raha raisina hoe malagasy tsy afaka ny fampiena, mampiantso ny ray aman-dreny. Ny FFKM zany anie ray aman-dreny manao moa zany hoe mampiantso ny ray aman-dreny dia ny zanaka tsy tia lala hoe any anany ataoko ihany namana enkaja ray aman-dreny, za ray aman-dreny raisitsika amin'izay, za tsy tia lala an'izay teneninareo any. Sa ve zay le fanabeazana amin'izao fotoana, amin'izao taona 13 zao hoe tsy tia lala ny teny ray aman-dreny. Ny zava-doza nefa amintsika malagasy rehefa tsy mahazo ny tsodrany ray aman-dreny fa mini manampitsofona dia aiza ny hafarany tsodrany zava-mahery ositsika malagasy. Ka le izy zany manoloana an'izay dia ny hoe mesarotra ny raharaha amin'izao fotoana izao, tsy misy ny tena mangarahara
ary tsy misy ny fahafahana le hoe libre le fahafahana ny tsy hoe manao adalany fa misy ny lalàna zay apetraka fa nitany ndretrarehetra de ny hoe araka ny teninao tany amboalohany hoe maninona rehefa rianina de mahavela maninona rehefa rianina de tsy avela ohatra zao resaka 13 mai io fa taiza moa ny olona nitaritan'andriamatao ihany rajoelona tamin'ny 2009 tsy teo amin'ny 13 mai teny ambojatovo aloha ary isika amin'izao fotoan'izao lasa tsy manana kianjany demokrasia intsony ary iza no nitokana ny kianjany demokrasia raha miteny zany ny solombavam-bahoaka lany teto Antananarivo hoe nangata nametraka taratasy tany amin'ny préfet hoe anao tatitra zay sy ny sisa sy ny sisa oka tsy ho adinotsika ny tantara fa raha ny teto Antananarivo raha zany hoe kianjany 13 Mei zany izay fitondrana medaladala de teo no lalana nampiongana azy tatary zany tsy misy zavatra fironony zany raha ohatra hoe ny taloha afaka anakeo ny amin'izao fotoan'izao tsy afaka makeo de tonga de mitsara ny olom-pirenena hoe azay lay am'tonga la zay le misy resaka ambadika politika ary ndeha indray raisitsika hoe ambojatovo hoe kianjan'ny demokrasia ary nitabatabana tamin'izany fotoan'izany hoe alao iteny tsy ny atoko amin'ny fitondrana ihany no afaka miteny fa mba meo sehatra koa itenenana inona zavatra miseho tsy misy tsony zany zao nikianja demokrasia ary andriamatoa ihany rajoelona no nitokana an'io asa moa zay le plakina mbola tseo na mbola ao na tseotsony aloha fa ny sariny président professeur Xavier Albert no zay kely zay efa nampitabataba ny Christian Tabera sy ny retraretra tany amin'ny CRN tany mirary fahasalamana ho azy aloha fa metsara ny fahasalamana zany ny andriamatoa Christian Tabera fa ny sarin'ny président professeur Xavier Albert natao nefa le izy lasa tsy kianja demokrasia fa lasa inona lasa zaridaina sy lasa tompotrondro sy antsitsany amin'ny zavatra no eritreretina mihitsy fa raha mipetraka hoe io nikianja demokrasia tsisy olana ane zany hoe ny fanehoan-kevitra sy ny sisy zany hoe ao zay te hiteny de ao miarabatsika manatrika eto tany amboalohany dia fitombralahy izay ao mitarika maleo fitombralahy zay nomeny Janahary Talenta ary nipoitra tao avy ao anatin'ny vahoaka ary miverina ny vahoaka ankehitriny mbola misy rola velona izasybekoto zany manohy ny dia nandritry ny 1 taona dia tsy nitsahatra izahay tarika maleo nitarika ny saintsika sy ny masotsika ary ny fanahitsika handalina sy hamakafaka ary isitina lesina manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena indrisy anefa fa tsy tanteraky zany manomboka androany satria tandomindoziny indray ny firenena manapatra fahefana tafahoatra ny mpitondra amin'izao fotoana izao vitany ny mampiasa ny lalàna eo am-pelatanany hanamafisana ny fanapara-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena izany nefa dia nataony hiarovany ny tombotsoany manokana manararoatra ny tsy fahalalan'ny malagasy maronisa zay mbola tsy mahay taratasy zany tsy mety zany tsy mety zany ary amin'izao fotoana izao dia tonga amina fotoana anankiray tsika kiondalana tena rasy zao tsika no mijoro dia zay ny amintsika very tanteraka ny mahaizy antsika very tanteraka ny fiandrianam-pirenena satria tamin'ny 27 ane izay tarika maleo ny mijoro satria niady ny taky hoe ampidiro ao anaty programa fampianarana ny zava-misy atao Madagasikara mba tsy ho tompotrano miono
ny tanora malagasy mba hahafantatra ny zava-misy rehetra eto Madagasikara, ny arena, ny kolotsaina sy ny rehetrarehetra sy ny tantarany. Zany ny zavatra miseho, tsy eto Antananarivo ihany fa mali ny nahazo antso avy any Mahajanga, any amin'ny faritra maro eto Madagasikara, dia zany ve natao mizotra araka ny tokony ho izy ilay fikarakarana ny fifidianana. Misy loza zany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana zao, dia hoe mbola hisisika ao ihany. Fa le izy ve zany zay indrindra mantsy ny adihevitra natsika sampanao gazety aza niresaka an'izay hoe marina hoe tsisy fifidianana zato isan-jato zany, hoe tena hoe afa-po. Zay le fiakarofana, zay le fipasipasoana. Satria hita ny namana entsiaja hoe raha raisina fotsiny hoe ny fifidianana ane tsy maintsy misy anomalie, fa nga ty anomalie. Le izy tsy ray, tsy roa, tsy telo, tsy folo, fa tsanga be dehibe no hita ao anaty lisy dia mbola hitsofoka ihany ianao. Mbola ini ihany ianao zany a miditra ao anatin'ilay izy, satria zany mieritreritra hoe ekipany ny ao amin'ny gouvernemanta, zay olona nitendreny tokoa moa ny ao anatin'ny gouvernemanta hoe collégial sy ny sisa gouvernemanta zay nitendreny zay efa nandalo tokony andalo motion de censure. Zany dia efa tsy mipetraka ny crédibilité namana enkaja ninona teneninao, fa le izy moa nitsefitra. Dia rehefa nitsefitra le izy dia hita hoe nisy fitsabahana, nisy fitsabahana ndraikitra ny androm-panjakana hafa indray ny vona mariny ny solombavam-bahoaka Joasy Eleonore teto amin'ny plateau teto mihitsy izy ny teny an'izay, i madame Joasy ny teny an'izay teto. Zany tany amin'ny antemimera zavatra be dia be zany no mifandray amin'izao fotoana izao. Ary rehefa mifandray zay dia tena hoe loza mihitsy no tena tazana dia mety tsika tsy mpaminany, tsika tsy tompon'ny ampitso, fa jereo tsara namana enkaja eny anivo amin'ny fiarahamonina eny, hatreny amin'ny anjerimanontolo, hatreny amin'ny anjerimanontolo, hatreny amin'ny tontolo ara-toekarena samihafa. Inona ny fanontanian'ny malagasy amin'izao fotoana izao? Raha miteniny ao anivony ny fitondram-panjakana sy ny mpanona ny Andradjoela hoe mizotra araka ny tokony hoe sy araka ny heverana azy ny fikarakarana ny fifidianana, fa inona ny tenenin'ny olona? Tsy tsapa eny amin'ny endriky ny olona amin'izao fotoana izao. Za mihitsy no amaly azy, mitsapa dia izao, miahy ny olona, endratr'endratra ny olona, lasa saina ny olona, anahoana izy ity? Inona no hitranga? Tebiteby. Mitebiteby zay, mitebiteby ny malagasy amin'izao fotoana izao. Enona ny atsika zao no lazainy, ka enona ny atsika zao no lazainy. Aiza misy ny marina? Aiza misy ny marina? Ary inona no mahatonga an'ilay fisavoritana amin'izao fotoana izao? Dia aleo tsy avilivilitsika ny resaka. Ny mahatonga ny fisavoritana amin'izao fotoana izao tompoko dia ny tsy fanarahana amin'ny atsipriany ny lalàna, ary ao anatin'izany lalam-panorenana. Tsy mifampatokontsony tsika ianao. Tsy mifampatokontsony isika ianao fa sode nefa zany tsy tokony hitranga. Raha ohatra ka voaja tsara ny lalam-panorenana, ary zay ny dikan'ilay fianianana ho an'ny filoham-pirenena izay lany hoe anaja toy ny anak'Andriamaso. Fa maninona moa ilay anak'Andriamaso tompony napetraka ao? Fa maninona raha natao hoe anaja arak'izay tratra? Tsy mety zany, atao hoe anaja toy ny anak'Andriamaso mihitsy, ka voaja toy ny anak'Andriamaso. Zay ny fototry ty olana ity, ary manarina an'io dia manahirana. Nefa tsy tokony hanahirana ihany koa, nefa tsy tokony hanahirana fa faran'izay tsotra raha ohatra ka misy ny fahatsapatena eo amin'izay mandika ny lalàna. Io zao efa mahazo vahana mihitsy, ary efa tafiditra ny an-tsain'ny olona le hoe misy kandida anankiray tsy gasy vazaha. Dia izay nanana razambe ny vonoany frantsay tamin'ny fanjanahantany, nandeha nanao smotig, nanao an'iny lalam-by sy ny rehetrarehetra iny, izay nanana razambe latsatra tamin'izany hoe vakoa moramanga sy sisa tantara, dia miverina ao an-tsainy le izy, ahoana zay ve zany, dia ahoana dia frantsay ve zany sy ny sisa. Lojika be le zavatra. Dia zay le tsy azo hanomezantsiny azy, tsy misy azo hanomezantsiny azy. Dia zao zany zao mikorotana ny toetra ray eto amin'ny firenena, dia inona zany no atao? Ny atao zany dia izay nisorana ny FFKM mbola miezaka hatrany isorohana ny hoe tena manahirana an'izy mantsy, dia hoe malagasy sa malagasy no fanramatra eto. Ny mpitandro filaminana ny malagasy.
ny vahoaka malagasy ny eo e misy ny raha latsaka faratrana zany tompo de efa misy raha latsaka zany fa samytsika malagasy ihany io de ny any ivelany amin'io mitazana ary zay natonga le hoe zava-dehibe le hoe malgasy malgasy hatrany amin'ny federotany nisy an'izany e fa atraiza le ia ahafahana manatanteraka an'izay io ani tsy tenenina fotsiny namana enikajy fa zao foana nataony any ivelany hoe fampiresanareo ny azy moa teny diplomatika nen'ny any ivelany fa zareo eo ihany fampiresanareo de raha ohatra zany le hoe le fanananampo disy toerana no miteraka ny fampitehan'ny fiainam-bahoaka de tsy mety zany tena tsy mety zany tena tsy mety ary ny fanafenana ny marina amin'ny voaka malagasy zava-doza be de be ny atra nafenina teto fa mipotra ihany le ohatra zany ay nga ihany rajoela tamin'ny 2014 nangataka ianao ve tamin'ny 2018 na manenikajy tsika mpanao gazety nahafantatra an'izay tsy nahafantatra ianao zako sy fotsiny no eny fa tsisy nahafatsika nanaporobo fa tena tsisy tena mitondra zany voka le décret le taria France de eo vao tena hoe io zany le izy ary tsisy nanda hoe lainga le izy tsisy nanda hoe tsisy nanda zany zany zavatra tsy mazava daholo zany ohatra anankiray ihany keo tamin'ny 2016 hoe fifidianana filoham-pirenena farany maro no mifaninana teo fandriamatoa ihany rajoelona ny tamin'ny misy mbola candidat dia nampiseho hoe karazana fitaovam-piadiana asa raha tadiditsika iny mbola candidat mbola tsy sermenté mbola tsy navita fianianana de vokatriny de nisy ny enquête parlementaire anisan'izany tao ry raha tompokila Olivera Kotovaza maro ny misy enquête parlementaire fa tsy fantatra ny atoyany maromaro mihitsy reny resaka de ahoana zao reny fitaovam-piadiana ny resaka volan'ny covid ny resaka fandatsahana ain'olona farafangana mbola misy resaka maromaro nanaovana enquête be de be le enquête tam'ireny koa le resaka hoe karaha-pifidianana sy doublan zay ny resaka doublan sy reny zany hatram'izao tsy fantatra de nefa fifidianana tonga ihany ny eo tsy mazava ny eo tonga ihany de eto zany de zay zany mahatonga an'izy hoe ohatrany tsy magaga ihany la fihetsika zany ataon'ireo zay misisika makany am'le fifidianana na tsy feno ara ny fepetra tsy misy mangarahara tsy misy ny fahalalana satria misy zavatra be de be mila valy ny mazava tsy voavaly ahoana ny tsy voalohany karahaman'ny ary jao sesesy mbola mitako foana hatram'izao nefa olon-dehibe koa reo olona ray aman-dreny zany zany no mitambatra miampy ny crise socialy de izay no mahatonga le raha am'izao fotoan'izao karaha iteny zany tsika hoe anahoana ny toyany ianao tsy mpaminany tsika rehetra tsy mpaminany fa raha zao zany no mitoy raha zao no mitoy de miletika any fa rehefa miletika le fiainan'le malagasy de ahoana zany ny manana ane manan-katao ane afaka misidina fotsiny izy de any an-dafy na any Dubai na any Frantsa fa ianao aiza ianao sy nytambarinao sy ny ekohanao sy ny kisoanao sy ny ombonao ihany eo de miena mpitoerana ao anatin'ilay toe-javatra izay enana zay le tena zava-doza ary tena manahirana amin'ity raharaha ty zany hoe le tontolo mpifidianana zany efa hita fa misy problema fa ny eo amin'ny fitondrana de mampiseho foana hoe mety io za tsy maintsy roso ozy ny candidat anankiray zay lazaina hoe vaza de zay le hoe aleo mba samy mieno ny feon'ny fieritreretana fa ny tena mampalahelo de hoe lasa le fiainam-bahoaka lasa inona lasa sorona ao anatin'ilay izy eny azy misaotranao zoko be zay le izy rina rahabe mananjara nitondran'izay famakafakanyzay netytsika hosatatram-bavarano ihany ko moa satria miodidina n'izay resaka hoe lalàna fanarahan-dalàna samihafa izay foana moa ny fototry ny ataontsika hoe ady hevitra hoentin'ny mpanao gazety zany eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao
maromaro ny mpanao gazety zay avy eto tahaka ny mahazatra atsika zany efa iny miditra iny ihany ko ny namana Siratolo-Janary reo mato Jacques Raltera ihany koa fa io izy de mandamina sy mandrindra amin'ny ankapobeny mihitsy ny fandaratsika rehefa tena jerena ny anjara ndraiky satria mbetika izy etsainilan'ny vahiny etsy mbetika izy ety amin'ny plateau mbetika ihany koa izy nefa miazakazaka amin'ny hoe ahoana sy ahoana nitsindry-tsakafo sy ny sisa zany rehetrarehetra zany andraikitra mifameno amin'ny ity fandaran'ity daholo efa eto amin'ny plateau eto ny mpanao gazety Faniry Razafy Manatany amin'izao fotoana izao tsy ho tazomiko ela itsony ianareo fa sady efa avy nandehandeha tany ny namana no mahafantatra ihany koa ny fivoaran'ny vaovao faraparany tamin'ity maraina ity zany ho fanampina zay efa nambarako teo na ho fanatevenana mihitsy aza fanosonana zay tsy feno amin'izay efa nambara tany am-panomboany fandaratsika tamin'ity androany ity namana mpanao gazety Faniry Razafy Manatany miarabanao miaraba iankaja dia misaotra ny Rina Rabe Mananjara ihany koa niaraka tamintsika teo isy Ratolo-Janary efa miomana ao ambadika ao ny ray aman-dreny Jacques Raltera satria tena manana anjara asa lehibe mihitsy amintsika eto satria ny coordination madinidinika ny fandaminan-dravatra samihafa eo le hoe tsy maintsy misy ihany koa zany lay lafim-pandringana ho amin'ny tena angaredona hahafahan'ny mpanaraka sy ny mpiaino antsika manerina izao tontolo izao satria za io zany dia mifandray amin'ny malagasy any ampitan-dranomasina any dia tahaka ny malagasy etaterana ihany koa zany dia mandefa mafy be ny fahazoanantsika amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny internet ihany koa dia anaovantsika zany fisaorana ianareo any ampitan-dranomasina any malagasy eto atoerana Kagabea misy namana Vanovohibe koa tonga dia nandefa hafatra tena indraindray tsy havita asa fa tena manaraka an'le vaovao satria miara-mitepo aminareo dia anaovako kopakopa-tanina manokana satria tena lavidala ny Vohibe fa zareo moa zany dia miezaka mifanantona tahaka zany ihany koa ny ao Mahajango ao misy toerana ananamanao zany dia misy ahazona tsara amina fahitalavitra dia rehefa manomboka ny amin'ny folo Iankaja sy Siratolo-Janary dia